raha ohatra zany ka fitiantsika namana piraolidera zay jery todika izay, raha ohatra ka jerentsika izay fampanantenana izay, raha ohatra ka jerentsika izay jery todika izay, afaka miriareve ny vahoaka malagasy namana piraolidera roa taona mahery am'izao tsika miteny zao ny tondran'Andriamatoa Hery Rajaonarimampianina. Lay resaka voalohany mikasika ny délestage teo araka ny voalaza teo namana Maurice-Avonana dia efa fahentsika rehetra hoe enim-bolana dia foana ny délestage. Raha nanomboka 25 janvier 2014 izy ny lasa filohan'ny République. Raha anao jery todika zany ny vahoaka malagasy dia tokony tamin'ny 25 juillet 2014 foana ny délestage. Teo le tapitra le enim-bolana ka ny fanontaniana tapitra tamin'ny 25 juillet 2014 ve ny délestage. Ny ampy an'ity ohatra anankiray maro le izy fa tsy voalefatsika eto daholo fa ohatra ray le hoe ny zaza mirenireny ny 4 ny tsy nianatra ny mbola tsy niditra sekoly ao anatin'ny 3 volana dia ho ampidirina ny sekoly daholo ka foanana ireny zaza mirenireny reny ao anatin'ny 3 volana. Zany hoe tokony tamin'ny 25 avril 2014 zany tsy isonony 4 tsy ahita zaza mirenireny eny Analakely ianao angataka eny amin'ny tomobile sy ny sisa eny. Ny fantaniana tanteraka ve zay. Ny tiatsika tongavana dia tsotra namana Maurice-Avonana. Tsy tanteraka Andriamatoa filohan'ny Repoblika Hery Rajaonarimampianina ny zavatra nampanantenainy. Nampanantenainy. Izy anefa nilaza fa zava-dehibe loatra zany tenina filoham-pirenena zany, manana ny lanja, ny mila fitandremana. Tsy afaka miteniteny foana ny filohan'ny Repoblika. Satria nareo vahoaka mila vokatra mivantana ary amin'ny fotoana anaovana jery todika dia tokony afaka mirerenareo vahoaka. Ny zavatra mazava namana Maurice-Avonana dia tsotra. Voalohany, tsy afaka mirereny vahoaka malagasy fa tanteraka Andriamatoa Hery Rajaonarimampianina na miroroso any amin'ny fanatanterahana akory farafaratsiny. Le zavatra nomeny daty fixa mazava aloha dia efa tsy tanteraka. Ny tsy nomeny daty fixa moa zany dia efa mazava amin'le fomba fitenitsika hoe any ekibo miomby. Tsisy malagasy zany afaka mirery amin'izao fotoana izao. Ny antony dia tsotra namana Maurice-Avonana. Ny tenitenenin'ny filohan'ny Repoblika Hery Rajaonarimampianina zany dia tsy azo itokisana, tsy azo antenaina, tsy azo inona zany ny fampanantenana ataony. Raha miteny zavatra ray izy dia tsy azo inona ho fahotanterahany zany ny teniny meny. Raha milaza izy fa rehefa anao jery todika dia irerenareo, tsy azo inona zany ny teniny. Raha miteny izy fa ho afaka foana ny délestage, tsy azo inona zany ny zavatra teneny fa tsy ho tanterany. Raha miteny izy fa foana ny 4 tsy azo inona zany ny zavatra teneniny. Raha miteny izy fa isy fampandrosoana eto amin'ity firenena ity, tsy azo inona zany ny zavatra teneniny. Tsy misy zany zavatra teneniny ny filohan'ny Repoblika ka azo inona fa tanteraka. Satria ny zavatra teneniny kabary iny, fa ny zavatra ataony hafa. Tsy misy ifandraisany kabary ataony, ny zavatra lazainy sy ny zavatra tanterahany, ny asa ataony tsy mifanandrify amin'izay zavatra teneniny, mifanohitra. Hafa ny zavatra teneniny, hafa ny zavatra ataony. Vokany dia io le firenena ao anatin'ny antsana mangitokitsoka ny toe-karem-pirenena, fa indrindrindrindra namana Maurice-Avonana ny fiainam-bahoaka, ny lafiny sosialy ao anaty antsana mangitokitsoka. Mandeha eny an-dalana ianao dia misavovona, taizany mbola nisy fako misavovona ohatry ny tendrombohitra, dia nahita mpivarotra ianao eo an-Ravoahangy fa eny ambony fako misavovona no avelatra ny entana amidy. Rehefa hitsena zany ny olona dia mianika fako aloha ny mividy zavatra. Zany ny vokatra. Azo ireriana ve zany? Tsia. Ny antony, ny tenin'ny filohan'ny Repoblika dia tsy misy ninina azo inona, azo tanterahana namana Maurice-Avonana. Afaka mirearevy ny vahoaka malagasy namana piraolidera ao anatin'izay jery todika izay, tsy ho izy tsika ary tena tsy mivalina. Miainka amin'izay dia manontany ary tsika hoe misy zavatra nataony ihany ve sa zany inona zany nataony teo nandritry ny roa taona. Araka navarantsika teo dia teo aloha lay hoe nanamafy ny sezany izy. Fa ny zavatra faharoa namana piraolidera dia nisy tokoa nge afaka nirehare namana piraolidera. Nisy ene
olona afaka nirehare ao anatin'izay rotaona mahery zay ary tena nirehare mihitsy ary tika mieritreritra fa zay no nahatonga ny vahoaka malagasy ho adino, zay nahatonga ny firenena iaratsy, zay nahatonga ny toe-karena tsy andeha am'jelony, satria nisy olona nanodidina n'Andriamatoa Hery Rajaonarimampianina zay niara-ny tondra taminy, nitovy toe-tsaina taminy, de ny hoe tsy miraharaha vahoaka malagasy fa ity fahefana itya azotsika iza ny miraharaha zay fahefana ampitombona ny kapoakany malagasy any, iza no te afantatra an'izay hoe akizy ampidirina mianatra zany, iza no miraharaha na misy délestage nandritran'ny herintaona teto. Fa izao misy olona tao araka nambarantsika ombenombieny tamin'ny fitondran'Andriamatoa Zafy Albert ohatra, tsisy olana lalany namana Pierre Oldera hoe iza ny zokon'Andriamatoa Zafy Albert, na iza ny anabaviny, na iza ny zanak'Andriamatoa Zafy Albert, satria tsy nanjakazaka, tsy nisy olona nirehare nanodidina n'Andriamatoa Zafy Albert teo amin'ny fianakaviany, tsy nisy nanokanana n'Andriamatoa Zafy Albert ny pouvoir hoe afaka mirehare. Amitsika miteny zao izy tsy malala n'izany Voangy Rajaonarimampianina zany amin'ny tsy mahavadina filohan'ny repoblika azy, tsy amin'ny maha hoe mitsidika hôpitaly azy, tsy amin'ny maha hoe mijery zazakamboty azy, fa izao eo amin'ny fanendrena olona ambony. Tsy maintsy manaiky ony, tsy maintsy makany amin'ny Voangy ony. Zay ho any Ambotsiroatra de ampahafantarina ny Voangy aloha, de rehefa tsy manaiky Voangy dia miala. Iza tsy lalala n'izany Aina Rakotoarimanana zany, tonga de fantatry ny malagasy zany. Aina Rakotoarimanana zokon'ny filohan'ny repoblika zay, fa inona ny nahafantarana ny Aina Rakotoarimanana? Resaka carrière, resaka vato. Fa nanaraka treo Mathieu, mbola tsy tapitra hatramintsika miteny zao, ny fahafantarana ny zanaky ny filohan'ny repoblika ohatra zanak'Andriamatoa Andry Rajoelina, de ny miaraka mifampitatana amin'izy mivady amin'izay toerana misy azy. Ay ve reny ny zanaky ny filohan'ny repoblika? Ay ve iny ny zanaky Andry Rajoelina sy miala? Zay tao an-tsain'ny olona amin'izany. Nisy kely ihany tamin'Andriamatoa Ravalomanana hoe Tojo, nisy kely ihany tamin'Andriamatoa Dider Ratsiraka hoe Sophie, hoe Xavier, fa zavatra bitika tsy nanelingelina akory ny fitondram-panjakana, tsy nanala baraka an'ilay filoham-pirenena, fa ankehitriny Mathieu Rakotoarimanana iasaky eny isan-kerinandro. Fa raha mba mieritreritra ny vahoaka malagasy hoe mba leo an'io fianakaviana io kosa zay mba hoaka kosa zay anarana Rakotoarimanana zay fa Andriamatoa Hery Rajaonarimampianina kosa ve de tsy mba miteny ny fianakaviana. Tampoka teo ndray namana Pierre Oldera miala ndray zany lantseny Rakotoarimanana zany hoe carrière ndray ony any vohipeno angamby zay raha tsy diso misy carrière ndray ony de nivadina filoham-pirenena, nivady ny anabavin'Andriamatoa Hery Rajaonarimampianina ndray ony no eno am'izany. Hitatsika zany hoe tsy misy frein, tsy misy limitiny, fa de zao manao ny ataony ny zoky de tsy manginy iny, manao ny ataony ny zanaka. Ny vady moa dia amin'ny fotoana ray manontolo, ny zanaka tia ndray fa misesika ny anabavy, de iandry ndray zany zao tsika vahoaka malagasy ny amin'ny hoe iza ndray zany no Rakotoarimanana manaraka iseho sehatra mikasika ny hoe satria eo ampelantananay ny pouvoir zay amena. Ahoana moa namana Pierre Oldera no eritreretanao fa ny anabavin'ny filohan'ny repoblika de anana miaramila valo? Ahoana moa namana Pierre Oldera no ahafahan'ny mpahay lalàna ny olona mahay politika mieritreritra fa raha omena miaramila valo ny anabavin'ny mpiray-tapo isanisany amin'ny filohan'ny repoblika, ny zanaky ny filohan'ny repoblika, tsy fantatra koa zany ray aman-dren'ny filohan'ny repoblika, ny kozain'ny filohan'ny repoblika, ny kozin'ny filohan'ny repoblika, de isy miaramila ve afaka itsony ijery fitantanana ny fandriam-pahalemana eraky ty Madagasikara ty. Ny titsika ho tenenina namana Pierre Oldera de zao misy teny kabary nataon'ny filohan'ny repoblika ary enitsika izy teo azotsika averina namana Pierre Oldera raha ohatra mety ny amerenantsika azy, de ny hoe ny tombontsoam-bahoaka ny voalohany. Ary nisy kabary malaza mihitsy nataony mikasika ny hoe tsy ananako havana ndraraha-pirenena, fa
ny fianakaviana aloha efa nytanysaitsika teo fa mba ao koa zany Nicole zany ninona mikasika an'izany teto Madagasikara voaroroy zany tamin'ny 3,5 millions d'euros voaroroy zany tamin'ny resaka vato voaroroy zany tamin'ny resaka kidnapping fa mbola mijoro somatsara tsisy mieritreritra kory hoe manahoana izy ny filohan'ny repoblika vomaly hitatsika nanao zay nandevenana tamin'ny fomba ofisialy ny Air Madagascar fa kosa mitsidika ary nandeha tany Fort Dauphin tamin'ny alalan'ny avion akoean'ny namany akaiky conseiller spécial Henri Robel zany hoe tsy nirarahin'ny filohan'ny repoblika ilay tompotsomba aoka Air Madagascar zany fa ny tompontsoan'ny namany tapaka sy namany namay azy ka matoa ty fireneny ty namana Pierre matoa le vahoaka malagasy miaina ao anaty fantrana satria tsy nisy tanteraka ny fampanantenana nataon'Andriamantoa Rajaonarimampianina satria varina tamin'ny tompontsoa manokany fianakaviana izy varina tamin'ny fampiasana ny pouvoir politique tamin'ny fampiasana ny administration politique ny administration civile ny administration militaire ho an'ny tapaka sy ny namany ka nahatonga ny vahoaka malagasy ho adino tanteraka namana Pierre Holder adino tanteraka namana Maurice Avonana le vahoaka malagasy ary eo no mahatonga antsika eritreritra hoe le famitana ve efa trany amboalohany zany hoe hofitahako reto mody ataoko hoe ho karakaraiko ny vahoaka malagasy fa ny tena ho karakaraiko dia ny fianakaviako sy ny namako efa trany ve sa hoe rehefa tonga ny propagande dia mampanantena aloha fa rehefa tonga eo amin'izay izy ataoko ny zavatra mazava dia tsotra ny vahoaka malagasy zany amin'ny filohan'ny repoblika Hery Rajaonarimampianina tsy zaha tsy ianao any tokantrano mieno sy mijery io akory tsy isika manerana ny Madagasikara tsy zany amin'ny vahoaka malagasy tokony irere fa ny vahoaka malagasy aminy dia ny fianakaviany ny namana ary tsy mahagaga raha feno zavatra manondrana tsisy afa-tsy manondrana any amin'ireo le fianakavian'ireo problème foana ny eny hoe ny vadin'ny filohan'ny repoblika dia nanodina ny avion fa mila mietsena ny Paris aloha raha matoa Nicole dia nanondrana fa nitondra vola 3 millions d'euros mahery tsy ara-dalàna Andriamatoa Barinjaka dia nanondrana fa ny Airmad dia ampiasaina hitsangatsangana ny namana sy ny fianakavian'ny filohan'ny repoblika ary dia tezitra tamin'ny zareo mpiasan'ny Airmad ny rahantsika na eno tezitra hoe atao an'izao ve ty Airmad ty Andriamatoa Rivrakotovao dia manondrana fa dia tsy tahotra tsenatra ny tsy ministre ny finance ianao tsy prime ministre ianao fa nefa dia anome baiko hoe avoiny vola 40 milliards dia manondrana Andriamatoa Henri Robel zay tampotampoka dia lasa milliardaire fa lasa manana compagnie mpitaterana anabakabaka dia iny mihitsy ny filohan'ny repoblika ny tonga manao publicité an'le compagnie nefa misy compagnie ny firenena ny vahoaka malagasy tsy fa iny tsy raharaina iny fa le compagnie an'le namana no anaovana publicité Henri Robel Andriamatoa Jobarson satria izy mpanao karakara fety dia nanafatra artiste avy any ivelany tonga eto dia biezato ny présidence ny repoblika no vidina amin'ny volam-panjakana zay 1 million ny anankiray amin'izany bie zany fa dia biezato ny vidina dia ho zarazaraina amin'ny ekipan'ny présidence sy ny fianakaviany zany ny scandale misy eto amin'ity fireneny ity